Mirongatra dia mirongatra ankehitriny ny valanaretina conjonctivité na ilay aretina mahazo ny maso atao amin'ny renivohitry ny faritra Menabe ary saika maro ireo olona voany ary efa tafiditra any amin'ireo voafonja sy ny mpandrarahan'ny fonja izany ankehitriny. Tany am-piandohana dia natratra 770 ireo voafonja no tratran'ity aretina ity saingy noho ny fandraisana andraikitra sy ny fitsaboana izay natao teo anivon'ny fonja dia 240 sisa ireo izay mbola marary manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Voan'ny lazaiko hoe epidemiana areti-maso io dia teo amin'ny 20 latsaka teo ny voafonja teo amin'ny fonjan'ny Morondava io ka manoloana an'izay tranga izay dia nandray fepetra ny tompona andraikitra isa-tsokazany eto anivon'ny fitaleava-bahatra ny fonjan'ny Menabe sy ny amin'ny Fonjaben'ny Morondava. Ka vao nanomboka moa ny tranga dia teo amin'ny 20 araka ny lazaiko teo dia niraisana ny fepetra mitsaboana ireo voafonja ireo ka mariana etona ihany koa fa tsy ny voafonja ihany no vota amin'ireo tranga ireo fa teo ihany koa ny mpandraraha ka maromaro ihany izy ireo nefa nateo ary zany dia nanao nentsy zavatra ihany amin'ny asany mpandraraha zany ka ankehitriny rehefa mba mihatsara efa tena mihatsara ny toke ka zany ao amin'ny fonjan'ny Morondava satria raha nengy tamin'ny 20 dia tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo efa nahazo fitsaboana ireo voafonja ireo dia eo 70 eo ka amin'izao fotoana irasantsika izao folo mahery kely no sisa tsaboana ao zany amin'izao tsika miresaka izao ka itona dia nisaorana ireo nanampy tamin'ny fitsaboana sy ny mesura rehetrarehetra fepetra rehetrarehetra izay tokony raisana mba na voafehy na fehezantsika io toke tranga na areti-maso tao amin'ny Fonjaben'ny Morondava na izany ajany koa taty amin'ny borao fitaleava-paritra ny fonjan'ny Menabe dia nisy tranga ihany koa satria ny mpiara-miasa dia misy vao ihany koa fa isaorana moa ny fikarakarana fa efa sitrana ny kamaroan'izy ireo. Tokoa ny fanafody izay novidian'ny mpandraraha moa zany omenan'ireo voafonja sy ny mpandraraha voan'ny areti-maso ireo ka dia misy ihany ny fanafody moa zany hatreto misy ny fanafody matotonga amin'io isa 10 mahery kely itsika ny kana voafonja voan'ilay areti-maso. Entanina ireo mpamangana fonja mba anasa tanana alohan'ny idirana amin'ny fonja ary ampiasa ihany koa ny gel désinfectant amin'ny tanana ary tsy misy ihany koa ny fifampikasoana na dia nefa misy aza ny ezaka ho an'ireo voafonja vao miditra ka marary maso dia noho ny fahafenon'ny toerana satria dia 200 isan-jato no gadra tokony ho raisin'ity fonja ity no gadra ao amin'izao fotoana izao ka izay no isaoran'ny talehan'ny fanjarana ny fonja atao amin'ny faritra ny Menabe ny filo andrinirina rajoelina izay nanome fotodrafitrasa fonja vaovao ao amin'ny distrikany Belosy sy Tsirbina satria dia isany mamaolana ho an'ny mpanjarana fonja raha io fonja vaovao io izay hotokanana tsy ho ela raha ny loharanom-baovao azo antrany. Vao miditra dia misy amin'ny lazaina amin'ny teny frantsay hoe quarantaine amin'ny infirmerie zany tsy maintsy misy ny quarantaine nefa ireny olona reny fampikasokasoka amin'ny voafonja namany ihany zany amin'ny andavanandrom-piainan'ny zareo ao fa tsy maintsy ataony quarantaine ny fianakavian'ny voafonja mamangy raha ohatra ka hoe misy soritra aretina zany dia efa tsy afaka amin'ny fanaity zay zany ny fepetra no raisina isan'ny fepetra no raisina zany ankoatran'ilay hoe fanasana tanana eo amin'ny vavahadin'ny fonja rehefa hamangy ihany ny fianakavian'ny fonja na ny mpiara-miasa ihany koa.